ohatranao misy afigatrany anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny vaovao 24/7 miraba tomboko avy manao na tomboko lahy ny loolona sénateur Tahina Andrianandrasana no vahintsika araka ny fanambara atry ny omaly miraba anao Andriamatoa sénateur. Miraba namana Joara Voajanahary ary miraba ihany koa ny teknisianina, miraba ny fandarana solanga manokana misaotra amin'ny fanasana. Ianao ny sorana nanaiky nasaina zay ny tiako atongavana voalohany indrindra Andriamatoa sénateur, ianao sénateur, ianao mapara. Matetika za eto miantso mpanoana fitondrana ny mapara indrindra fa betsaka tsy mety anao satria hono ataoko miera any ambony any. Ianao ve miera rehefa natsoko? So iananao ny tena hoe hono. Ny hono moa iny hono ary samy manana an'izay filaza. Ny tena koa dia mijoro ary vonona mandrakariva amin'izay andraikitra sy adidy ny antsoroana. Raha zay ny sorako anao anatin'izay fiantsony zay tsy ny salasala anao ny antso, tsy ny salasala koa ny tena koa namaly. Le fiarana angambany iny moa samy manana an'izay filaza azy. Ny mpanoana ny fitondram-panjakana dia mijoro hatrany ary ny fanjakana dia manana ny olony tsy salasalany zany ny fahanangambany no mety mampisy anina kely fa soamantsony hoe mibolisitra fitenenana ary matetika mpanoana fitondrana tohatra ny mibolisatra fitenenana. Ny mibolisatra fitenenana amiko indray tsy mibolisatra fa ny fahazahoanan'ilay fitenenana no mety mbola sarosarotra amina sehatra anankiray. Fa rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny ela dia verina ilay zavatra fandinihana dia hitanao hoe ay ohatran'ny marina ihany, ohatran'ny mitombina ihany. Izany moa somary efa nisy taona ange Andriamatoa Filoandry Rajoelina efa niteny an'izany hoe rehefa tsy takatra anareo anio mety ho azonareo rampitso ihany. Tsy sanatria manakelikely fisainana zany tsy akory, masina ny malagasy ary manana ny asiny. Tsy izahay mihitsy no andeha anao an'izany hoe fanakelezana saina na hoe fanaovana tsinontsinoina zany, fa misy tokoa moa ny jery na ny vision na ny constatation zay tsy itovizana. Fa rehefa tonga amina fotoana anankiray manao bilan ianao dia mahita ihany hoe ay toa misy ihany ny fahamarinany an'ireny resaka ireny. Piso leraka ve Tahina Andrianandrasana? Ny Tahina Andrianandrasana dia fidèle araka ny voalazany teo, fidèle ary miezaka mijanona loyal. Manana ny fotom-pijery, manana ny fotom-pisainany, manana ny zay ijoroany. Tahina Andrianandrasana dia tanora misehatra ao anatin'ny politika ary maro no ny teny hoe inona no idiranao sahady amin'ny taonanao ao anatin'izany sehatra politika izany. Izay mihitsy no nidirana ary izay ihany koa nanentanana ny tanora namana satria andrasana 20 taona sy 20 taona ve vao hiditra andray andraikitra amin'izay mba takatrao sy ny ainao amin'ity firenena ity hitondrahanao ny anjara biriky, porter une petite pierre à l'édification de la nation. Zay zany tena zava-dehibe namana Joara. Hono ianao talohana sénateur, talohana tsy haiko nefa mpanao politika ianao no vao lasa sénateur na efa sénateur ianao vao nanao politika fa talohan'izay ianao dia mpitsara. Ianao dia mpitsara. Inona metimety aminao kokoa? Mpitsara nanao an'ilay asa sa aty amin'ny sehatra politika? Mifameno ireo. Nofinofy ihany tamin'ny tena mbola tanora satria ny tena dia mpitaiza tanora. Skotisma no nitaiza ela be. Teo amin'ny 30 taona mahery kely teo nanao skoto namana Joara. Anisany ao anatin'ny skotisma dia anisan'ny fitaizana ny tanora ao anatin'ny skotisma zay atao hoe zay fitiava-tanindrazana zay. Dia misy fampianarana manokana atao hoe tanindrazana. Ao anatin'izay zany efa mamolavola ary ni-inspiré hatrany ny atao hoe tanindrazana sy ny manodidina zany atao hoe asa fitiava-tanindrazana izany. Dia ny asa moa ny tena taty aoriana nomen'Andriamanitra ny fahasoavana dia afaka mpitsara rehefa nanao fifaninanana. Dia tao anatin'izay moa tsy mahazo misehatra publika satria ny lalàna feno mpitsara dia tsy mahazo manao an'izany izy ataontsika hoe amin'ny publika zany. Fa ny finiavana sy ny fitiavana, ny fikarohana dia natao foana. Nandalo kely ihany teny Ambohitsaina teny nanao ny atao hoe science politika ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia no ny faniriana sy fitiavana ary dia miroso hatrany ao anatin'izay fanatanterahana an'izay
viana sy nofinofy zany hoe mba hitondra an'izay anjara-birika eto amin'ny tany sy ny firenena zay. Ity moa efa ho tapitra le mandahanareo loolona afaka volana vitsivitsy dia tokony tamin'izany vao anomboka ianao no nanontaniako an'izao zao moa tsika vao hoe ao anaty fandarana ianao ve nanatona ny président de république eo tendreo sénateur ahako sa izy ny tonga dia nahitanao satria efa niarakaraka teninareo. Ny fiarahana mety tsy ho tantarana amin'ny atsipiriany, ny fifankafantarana mety tsy ho lazaina hoe amin'ny lafininina fa araka ny izay voateniko teo aloha hoe efa nisy ny sehatra izay nirosoana dia tonga ny fotoana ny andehanana lalindalina kokoa ary nanaiky ny tena rehefa tonga ny fanendrena hoe raha sitraka ao dia sitrako tokoa satria sitraka ao satria toerana io ko tsy sanatria Tahina dia mpiteny amin'ny namany foana ary mpiteny amin'ny mpanao politika namana foana. Tahina tsy mpanala olona amin'ny toerana, Tahina tsy mpitady toerana fa Tahina kosa dia manolotra n'izay eo ampelantanany ho an'ny firenena, ho an'ny mpiray-tanindrazana. Ka raha misy ny mahasoa dia vonina ny anompo Tahina. Betabe ny namana miantso rehefa tonga tao anatin'ireny le début-ny mandature na mbola ao anatin'izao fotoan'izao ara hoe ty misy dossier za mba andananao manao intervention are fa misy toerana are tiako dia hoe zay inona ny fautin'le olona ao aloha, inona ny tsy mety ataon'le olona ka tsy maintsy hoe sorina lay olona, mety tsy itiavan'olona azy satria fijery mahitsy hitenenana ny olona hoe na iza le olona fa rehefa vonina anatanteraka ny asa natsakany sy andavany amin'ny mampanompo ny vahoaka azy fa tsy izy no tompoiny dia avelao izy anao ny asany. Izay zavatra izay zany toe-tsaina, fijery izay voiziko, voizitsika, voizinay tsy fankalana olona, tsy fitiavana seza fa fanompoana firenena. Le hoe tsy fankalana olona matetika kosa ny monsieur le sénateur zay olona tsy mitovy hevitra na ohatra zany dia voagidragidra foana tamin'ity fitondrano ity, za tsy teny hoe nokatray na norahoana na nesorina sotra zany. Fomba fijery moa zany araka n'izay hitanao hoe ny mifanehoan-kevitra maro isan-karazany eny fa ny fitondram-panjakana ma régime azy ianao rehefa mitondra fitondram-panjakana dia manana ligne, manana fotom-pisainana araka ny voalazako teo izay ka indraindray misy karazana olona mandeha mifanohitra amin'ilay fotom-pisainana izay tia napetraka sy tena joro, tsy sanatria anao pensée unique. Ny olona rehetrarehetra dia manana an'izay faculté de liberté, manana ny fahafahana sy ny fahalalahany amin'izay eritreretiny sy izay fisainana. Fa kosa ianao rehefa ao anatin'ny administration anankiray, ianao rehefa anatin'ny sehatra anankiray, ianao zao anatin'ity toeram-piasanao ity, tsy fantatra hoe iza ny lehibe na iza ny manahoana, manana fitsipikinareo, manana ataontsika hoe règlement mifehy anareo ianareo, ny fisainanao, fomba fieritreretinao mety anao, fa rehefa tonga ato kosa dia izao ny fitsipika mifehan'ny orinasy, izao zany ny fitsipika mifehan'ny firenena, dia tsy tokony izy volo manorandrana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tsy resaka diktaty zany, tsy resaka hoe fanaparam-pahefana zany na hoe manasazana izay namana tsy mitovy hevitra, tsy ihany ilay izy, fa ilay olona mihitsy ny mila miditra ao anatin'ilay hevitra hoe inona le fotom-pijery, inona le fotom-pisainana hitondrana an'ilay firenena amin'izao fotoana izao ary izay no ho tanterahana. Rehefa tsy mifanaraka amin'izay ianao ny fahendrena nge dia ny mametra-pialana ya marina zay ka azay ekena mihitsy zay rehefa vao tamin'ny heriny ahako zao ny resaka teto hoe mpanao gazety rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijeryn'ny tompon'ny toeram-piasana dia afaka mametra-pialana ohatr'izany daholo ngambany fa ny tiako hatongavana nge monsieur le sénateur hoe mpiasa mpanjakana teknisiana dia voagidragidra matetika rehefa zany hoe tsy maintsy manaraka an'le ligne politique an'izay régime eo zany ny technicien. Isika ihany no mitahaka an'ilay hoe rehefa mipetraka ny gouvernement dia hoe aiza ny politique générale de l'État. Dia ao anatin'ilay politique générale de l'État ny mpiasa mpanjakana, ny mpiasam-bahoaka ny miasa monsieur conforme amin'izany rehetrarehetra zany. Efa manana ny règle déontologique ny mazava be izy, efa manana ny statut général de fonctionnariat izy raha fonctionnaire izy, raha sehatra hafa izy manana an'izay zavatra mahakasika azy zay ihany koa. Ka iny politique générale de l'État iny no midicté ny fonction sy ny
fomba fiasany fihetsika ny rehetrarehetra raha ianao ve na manajoary nomenanao ny dossier anankiray ty dossier sensible be io dossier io technicien ianao zay ihany koa no nandraisana anao tao anatin'ilay administration miasa ianao zany araka an'izay a zay etaetany mpampiasa anao fa tsy anao no andeha hiteny any amin'ny publika na any amin'ny toerakafa hoe zavatra mbola konokononina de dénigrenao hoe misy zavatra ohatran'izao misy zavatra ohatran'izao zay fomba rehetrarehetra anaovanao azy eo aloha zany ianao a tsy fahadisoan'ny fanjakana raha miteny ny fitondram-panjakana na ny lehibe anao miteny hoe ianao mamoaka secret professionnel zay règle déontologique mazava be zany hoe tsy azonao atao zany amin'ny asanao tenu amin'ny secret professionnel anao na nanao serment ianao na tsy nanao serment ianao tenu foana ianao amin'izay zatra zay vao azony ianao zatra tsotra kely ohatr'izay le izy a de zay ny tokony endrika ifampitondrana sy hitondrana be da be ny olona hoe mitady asa de izany a toetsaina fototra mihitsy na any amin'ny université nge mpianatra de efa omena an'izany reo mpianatra amin'ny université reo donc ianao zany tokony manana an'izay fijery zay fa tsy sanatria hoe tsy mitovy hevitra ny hevitra ao de atsaina rehefa avoakanao a amin'ny fomba malalaka sy feny fanajana ihany koa satria indraindray koa nge le mpanao hevitra tsy manao an'le fanajana ya ny nisy eto mahatsiaro ministra anankiray zay taloha efa elaela ministre ny intérieur izy tam'izany de niteny tamiko izy tam'izay hoe jejoary atao fonctionnaire atao amin'ny asa-panjakana tsy misy démocratie fa subordination hiérarchique ekeny zay corps hiérarchisé ny fonctionnariat tena hoe misy ny lehibe a de manarakarak'izay ianao de misy conformé ary ny lehibean'ny mpiasa rehetrarehetra akoatra ny teneny lalam-pandrenana hoe ny prime ministre lehibean'ny gouvernementa de misy an'izay hoe misy olona mitondra eo misy filoha io filoha io no mame an'ilay directive amin'ny akapobeany hoe izao ny zavatra eritreretiko atao amin'ny mahafiloam-pirenena de anjaran'ilay administration amin'izay no manatanteraka amin'ny maha-teknisianina azy zay tandrify azy mitandrifin'ny politika amin'ny maha hoe mpanao politika le filoha de manatanteraka izy amin'ny maha-mpanao politika azy satria fonction politika ny filoam-pirenena fa tsy fonction technique ary zay olona tendrena amina fonction politika rehetrarehetra na teknisianina raha le olona de tsy maintsy miditra ao anatin'izay a politika zay ihany koa zay mantsy ny zavatra nisy hoe misy olona miteny hoe za tsy mpanao politika fa teknisianina de diso na indraindray mandiso ny zavatra zay tokony ho atao sy zavatra tokony ho tanterahana indraindray kosa nge misy fotoana ny filoam-pirenena ohatra ny lasa teknisianina de miditra tsiprihana zavatra madinidinika etsero amina intervention publique zoany tanteraka zany aza-dinoana fa mbola marefo ny démocratie eto Madagasikara aza-dinoana fa mbola ao anatiny ataontsika hoe fampitaizantsika taorinana événement maromaro teto amin'ny tany sy ny firenena tsy ho tany saiko ny aigna na avy any amin'ny 47 ny 72 ny 75 ny 91 ny 2001 2009 ny 2018 sy zao iainatsika 2025 zao misy zavatra mbola mandeha zay mbola hifampitaizana ary zay a tsy vitana olona anankiray na tsy vitana régime anankiray tsy vitana fotoana anankiray de mampiseho an'ilay lalana zay everiny fa tokony andehanana ny filoam-pirenena zay ny tiako tenenina am'le hoe ny filoam-pirenena miditra amina détail tsy tokony ho anjarany ozy izy ny olona amina raha samihafa ohatra hoe raha nambo-malaza iny zao de tena détaillen'ny président mihitsy nyle zavatra ny fandraisako azy indray namana joary de ny hoe firaisampo firaisampo ary mitoetra ny filohan'ny république amin'ny maha olombelona azy amin'ny maha malagasy a zay ijorony hatramin'izay foana hoe migaso mitovy aminareo ako de mahatsapy izy na mahavay ilay resaka ambo-malaza ary raha nisy ny olona ny réagira voalohany de Andriamatoa filoam-pirenena tamin'ny resaka ambo-malaza tonga de nandray an'izay tokony fanapahan-kevitra ho raisina rehetrarehetra izy a ary ny teknisianina moa rehefa aveo a ny relayer an'le izy ka zay ny problema mantsiny misy teknisianina miteny a za mitatitra fotsiny fa za tsy mahitena hoe votoatinik'olo rehefa miteny ny filoam-pirenena de tsy maintsy nanaraka ny lala-kevitry ny filoam-pirenena daholo nrehetra hoe eny hatramin'ny fitsarana tsy nijabaka mihitsy izy efa nanazavana eo tamin'ny aina manjery namana ny hoe mijabaka ao anatina raharaha-pitsarana na amin'ny raharaha
maro ny filoam-pireneny mitoetra izy amin'ny maray mandreny azy dia mametraka izy ny fijeriny amafisin'ny teknisiana izy afaka malalaka ny teknisianna ny teny hoe tsy tia no izy fa ity tsy forcé fa ny zavatra nisy fotsiny a dia ny fanojo tao anatin'lay eritreritra n'lay filoha sy lay constatation n'lay filoha lay zavatra nisy taty arina ary zay no nandrasana rele confirmation na résultat nanalézy maro isan-karazany reny directive ange nomeny amin'ny mampitarika azy mijery izy hoe jereo fa misy facette ohatran'izao a zay manana endrikendrika tahaka an'izao empoisonnement ngaman'le zavatra dia mijerevana zay zavatra zay ary tsy négligena ny piste rehetrarehetra mijerevana ny resaka intoxication alimentaire tsy négligena ny piste rehetrarehetra tahaka ny tranga miseho eto amin'ny tany sy ny firenena rehetrarehetra hoe tsy niany mbo malaza ihany no andraisana fepetra fa ino moa zany a ny mariky zavatra angezabe satria nahoana tao ambadika an'le izy koa nisy olona ny vohy be alavay ny andray ny sadaika isika sensible be ny environnement ny ainatsika tamin'ireny fotoany ireny ny hoe ahoana ho tonga sa tsy ho tonga inona ny zavatra misy ary ny olona normal be raha ndeha mantatra sy anaty ady dia tsy maintsy nandray ary nanome an'izay assurance zay isika ho an'ny mpiray tanindrazana sy ho an'ireo vahiny zay ho tonga ihany ko hoe zao ny zavatra misy tao anatin'le izy a zavatra mitranga tao anatina serasera mpiaramonina fa tsy hoe cas national ka hiteraka psychose ianao tahinandrenandrasana dia mpikambana amin'ny ACJ haute cour de la justice misolo tena ny Sénat mbola tsy miasa mihitsy moa zany nareo hoe miasa le boina 777 zao mba ampieritreritra ny lohako hoe aiza ho aizy re zao boina 777 a miroso fanadihadiana ary eo ampelantanan'ny fitsarana tsy dia hiditra lalina be satria mbola tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy a ny fitsarana araka an'izay voalasantsika zay manana ny teknisiantsika dia matoky tanteraka an'ireo teknisianna malagasy ireo ary matoa ihany koa naterinao ny antotantaratasy a dia na ny vahiny ny FBI izay nanao tonga teto Madagasikara dia matoky tanteraka ihany koa zay rantsana malagasy izay a amin'izay fanadihadiana zay ny haute cour de justice io a dia organe ao anatin'ny lalam-pandrenana fasahina anankiray izay fanasehon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny premier mandahany ny nampijoro azy satria ny fandimby ny république teto Madagasikara tao foana io fa tsisy nasana metraka fa Andriamatoa Andry Rajoelina ny nasa hoe ndao atao aketreo a eo amin'ny lafin'ilay hoe ahoana no tena amin'le endrika hitenenany olona azy hoe mihodina satria ny olona zatra n'lay mahita an'lay fitsarana matetika etsenosa reheto Antananarivo zany no resantsika dia zatra mahita an'ireny izy dia hoe tsy mihodina efa mihodina ihany no haute cour de justice a misy karazana dossier efa ao a mandray an'ilay plainte a mandinika n'izay ataontsika hoe recevabilité a ny araka ny fitsarana zay izy a amin'ny ao amin'ny parquet dia misy ihany koa ny fandefasana an'ireo a totataratasy ireo a makany amin'ny assemblée nationale satria zay no teneny lalam-panorenana hoe any amin'ny assemblée nationale no manao an'le résolution de mise en accusation raha ohatra ka hitan'ny zareo fa azo enjehana fa ny assemblée nationale koa inge afaka mandray sahady ihany koa ny atao hoe résolution mijanona eo izy manao vote izy dia hoe ty a dia mijanona tanteraka eto zay zava-misy zao ty dossier ty mbola tsisy résolution aloha tongany aminareo amin'ny fitadidiko azy hoe tena hoe nanao vote a ny assemblée nationale dia nijanona hoe tena hoe io fa nijanona amin'le zay résolution amin'izay lafin'izay fa mbola ao anatin'ilay olany resaka quorum ny teo aloha ny hoe tsy tratra foana ny quorum satria misy fetrisa tratrarina ihany koa rehefa ndray résolution zany a ny any amin'ny parlementa misy ihany koa eo amin'ny resaka fandinina ara-teknika na izany naty zany a efa miroso amin'ilay fampiresahana ary efa mifanatona ny rotonta ao anatin'le hoe ahoana ny aiza ny mety ho sakana inona ny mety ho olana inona ny azo hifanampiana mba hahafahantsika miroso satria ho anay izay mpanohana ny fanjakana dia sarotiny zay hoe structure napetraka io a dia mba tsy ny filoha-pirenena izay nametraka azy indray a no sanatria ho enjehan'ny olona fa matoa izy nasana metraka dia izy ihany manana finiavana sy ny faniriana ampiodina nyreny a sehatra rehetrarehetra reny ny hevitra manokana momba ny raha boina 777 io ary raha mbola tsy official zany hoe iny fafahariatsy ny hevitrako manokana moa zany dia firenena malalaka ny Madagasikara
tsy miditra ao anatin'izay hoe implication tsy impliqué izy fa tsy ampisy olana na amin'ny andaniny na ny akilany nitrangan-javatra ohatran'ireny izy le andany de izy le akilany na ny firenena zay milaza fa Madagasikara mantsy lasa ohatrany hoe voany lay firenena milaza fa anay lay machine de lay lazaina fa tonga ary le machine dia diplomatiquement za Madagasikara mametraka foana hoe izahay naman'ny olona rehetrarehetra ary zay ihany koa noentina satria fampandrosoana Madagasikara ny resaka teo anelanelany kosa nefa raha le angom-baovao hita miparitaka de hita ihany hoe nisy olona mety nanana heritreritra hapidikizo ny firenena zany hoe tsy affaire d'état zany io resaka io fa affairana kolokolo tena olona mpiasa ty ambany tsisy tena zay mahatonga le fitenenana mantsy hoe tsisy idiran'ny fitondram-panjakana tsisy idiran'ny na iza na filopirenena na iza satria tsisy filopirenena nanao soni ka ny accordéany zany zavatra zany mba hiengagé ny responsabilité étatique pleine et entière tsisy fa ny zavatra nisy de le hoe nisy fanomezana lalana zay tokony tany akeny de nisy ny détourna le izy rehefa avy eo zany hoe nanova zany an'izay zavatra hoe alefaso any akeny aloha raha tsika malala fa ny kompanitsika nisy fotoana nanana hatram'izao mbola manana olana sika dia zany rehetrarehetra zany ataoko hoe tsy tokony hidiran'ny fitondram-panjakana lalina le izy ary tsy misy hidirany mihitsy fa aleo hijanona ao anatin'izay ataontsika hoe fanadihadiana ara-pitsarana tsotra ary mandeha araka an'izay responsabilité tsirairay suivant ny engagement tao anatin'le izy mandeha ny fotoanantsika monsieur le sénateur ianao mpanoana fitondrana dia mahita ianao fa manana fijerinareo nareo hoe mandeha ny firenena fa miainga amin'ny fampandrosoana mandeha ariatsy tena mifotsy miangatra ahoana ny fahitanao an'ity firenentsika ity ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miresaka zao tainandrenandrasana miteny foana hoe miaika zahay fa tsy mbola manan-karena ny firenena ary mahafantatra zay hoe mahatra ny vahoaka malagasy ary zay fahafantarana ian'izay zavatra zay no mahatonga ny hoe inona ny tokony atao na amin'ny lafin'ny angovo zany na amin'ny lafin'ny rano zany na amin'ny lafin'ny sakafo zany zay indraindray fandripahalemana ny fandripahalemana indraindray raha mety ny fampianarana ny fahasalamana ireo lafiny rehetrarehetra na ny tontolo iainana ny serasera ny lalana sy ny sisa sy ny sisa ny rehetrarehetra nge lara-pahamena daholo eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao fa hoe aiza le vahaolana atao aiza no ahafahantsika mamaha olana foezaka sy maharitra ohatra raha ihany ny horaisiko aminao na manatsoary rehefa nalefa ny tosika fameno vatitsinjo ny sy ny mitovy amin'ny rehetrarehetra reny zany lay fanampiana mivantana ponctuel zany hoe foezaka marary be le olona aiza misy vahaolana misy vola eto toerana fa misy vola ihany koa zay avy any ampamatsy vola zay omenantsika misy am'ireny averina misy am'ireny tsy averina matolo zany reny zavatra reny éligible any amin'ny mpamatsy vola de azo atao tsy mialatsiny ny fitenenana hoe mba misaina koa izy ireo mahita ny hoe tena azo atao araka ny voalazanao ary reo tokoa ny tokony atao ary andao hiazakasahana mihitsy ny anaovana azy fa tsy lay mifanohatra amin'le tenena namana mpanao politika hoe zay ve ny vahaolana hitanareo misy ny maika tompoko ary misy ny tena marary aorinan'izay dia nametraka tsika tonga de hitsambikana any am'le lavitrezaka hitsambikana any am'le hoe ilaina ve ny autoroute ve io sa tsy autoroute inona ny tena fandehanao zavatra io 100 kilometatra ny elanelana ho azontsika raha n'le alavirana mahazatra am'izao fotoan'izao raha RN2 ny resana efa misy retombée économique angeza be zany na ara-potoana na ara-pandaniana amin'izay endrika ametrahana n'lay tracé an'lay lalana zay misy vokany sy fiatraikany zany zay rehefa ny fitanterana no aingana de misy vokatra foana zany eo atoerana tsy tanina rivorery satria isy itendray ho ana tanina rivorery moa zany ho resahanareo tsy atompoko
tamatava no capitale économique atsika io no port international lehibe ao no vokatra amin'ny akapobeany no miditra akoatra ny any Majunga sy ny any Juliary fa ao no vokatra ny tena miditra ary dia eto Antananarivo izy no miparitaka indray ny akamaroan'izy ireny zany hoe isy fiatraika ngezabe ao anatin'izany ny pétrole sy ny sisa zany hoe isy fiatraika ngezabe ka izay le vokatra lavitrezaka andrasantsika fa tsy andro fotsiny an'ilay tenenina hoe mena androany ianao dia io ihany ve no mena anareo tsy atompoko fa solution zany tahaka izany ohatra hoe nametraka tsika ny hoe parc solaire ary miaika namana ty Afrika raha hoe manao évolution considérable be nareo amin'ny resaka énergie renouvelable zany manao zavatra ngeza be tsika eto Madagasikara manao sika amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana satria Madagasikara zadinoana fa avokavoka aty amin'ny koa faritra ny eran'izao tontolo zao dia avokavoka ihany koa zany ala tropicale malagasy zany dia nanao ezaka sika mahakasika ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainantsika izany rehetrarehetra zany dia zavatra nanao isika ezaka amin'ny resaka hoe fandiovana ny tontolo ny administration malagasy sy ny fitantanam-bola amin'ny akapobeany zany hoe mba tsy isa lay fandanindinipony lay gabjiozy ny fitenenana hoe lasa izay anaovanareo anazy dia nahita angampsika fa tao anatin'izay mandat anankiroa zay dia tsy voasazy ny fitondram-panjakana malagasy misy mpitondra ke teto voasazy amin'ny banque mondiale fa tsy niakatra ny karama hatramin'izao taona zay karama mpiasa karama mpiasa tsy miakatra ny karama farany ambany no zahantsika niakatra zany hoe nampiakarintsika n'la 250 000 ariary rehefa anisan'la convention tripartite dia anjaran'ny mpampiasa sy ny anina no mijery hoe ahoana ny antanterahana azy fonctionnaire tsy niakatra koa niazahany zany ekena fa tsy niakatra fa miezaka tsika mifehikibo raha hitanareo nge ny LFI ohatra tamin'ity taon'ity sy talohan'izay dia efa be da be nisy amputation be da be nisy fanenana fandanena be da be tao anatin'le izy satria ampisehoana mihitsy hoe ireto kosa azo tapahana fa lay vahoaka tsy mandady arina aloha no priorisentsika no tombotsoan'izy ireo amarana ny fotoantsika andrivato sénateur tsy hainy tsy resaka mibaria raha pitso ohatr'izao tokony efa vita angamba mibaolina ianao ty baolina jery baolina ihany fa jery fotsiny fa tsy manao tsy ny lalao taloha basket ny tena lalao iny efa baria moa zany zao ny resaka sanina Maroc sy Madagasikara ny hevitrao zava-dehibe fa tena mbola mitondra indray ny hasiny Madagasikara misehatra ny raisam-pirenena indray ny taranja fanatanjahantena ary izay no irarena deny zao sahady ny fandresena ary mino sika fa mandresy satria raisy ohatra ihany dia ampy namana joary ao anatin'ny 90 minitra tsy mila prolongation ny mody aty Madagasikara ny fandresena ary dia raisika amin'ny fomba mandretriketrika zany ianao andeha raha alina satria io nisy orana ny fitondram-panjakana amin'ny filoham-pirenena amin'ilay organisation fandaminana misy olona zay tena hoe maniry nefa vokatrio fandaminana io mba manana an'izany chance andeha zany raha ny heriny manokana tsy afaka nahitan'izany ivelan'izany nandeha aeroplanina kory raha satria tsy manana izy dia aleo reny olona reny no metsika an'izay fahafahana zay mba tsy sisika satria ny toerana vitsivitsy ihany voafetra ihany le toerana indrindra moa fa mifianakavian'ireo mpilalao-tsika ireo zava-dehibe ny ankanisany makany finiavana zany ary fitiavana misy resaka mandeha am'izao monsieur le sénateur tsy hoe mandeha am'izao fa isak'izay misy zavatra événement mitranga eto dia récupération politique foana ny andraisan'ny olona zavatra ataony mpitondra fanjakana japina tsy haiko mifahitanao an'le izy aloha dia japina ny fitondrana indray zao hoe sanina finaliste raha nanao an'ireny fotodrafitrasa be da be ireny fitondram-panjakana dia ho an'ny tanora ho an'ny fanatanjahantena ka tsy androany izy no hiteny hoe japy fa androany koa zahay miteny hoe vokatra an'izay politika napetraka izay fitsinjovana ny tanora nisy tamin'ireo tanora ireo na manatsoary tany amin'ny fokotany lavitra any any ambanivohitra any sasany amin'ireo no natsoina natao ny sélection dia natsoina hoe andao anao kipim-pirenena hiaraka tsika ao anatin'ilay chanina dia tonga amin'izao phase finale zao ka tsy resaka politika politisianina no resahana fa tena le politika fampandrosoana ny fanatanjahantena
sy ny maolona ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra. ia tapitra ny fotoanantsika misy zavatra fa tianao resahana faraparany fohifohy tapitra sady ilay fotoana tena fohifohy le fotoana hita hoe mahafinaritra ny voalohana aloha dia misaotra misaotra mandrakarivanao namanatsoary ary misaotra ny orinasa ihany koa amin'ilay fanasana amin'ny ezaka rehetrarehetra izay atao a ny fampahafantarana ny vahoaka ny izay tokony ho fantany ary izay tokony ho atao ihany koa. Ny faharoa dia angambany tsy hotsiniko ny miteny hoe tantely amam-baona ny fiainana. Betsaka ny namana tapaka piraitan-drazana namony aina tao anatin'izay fotoana izay. Tsonganiko manokana ny ramatoa première dame tamin'ny andron'ny deuxième république dame Serine Ratsiraka. Ny navita ny edita moa ny fianakaviana dia makahery azy ireo hatrany manoloana an'izay hatrangany zeo izay tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny namana izay piraitan-drazana marary manana olana maro isan-karazany izay tsy miala ny fiainana makahery azy ireo. Ary ny farany nefa tsy kely indrindra makahery ny piraitan-drazana tsy ankanavaka na izy na izy manoloana ny finiavany izay mba tia hiotra sy hivoatra amin'izao fiainan'izao. Ny ataon'ny fitondram-panjakana dia mametraka ny lalana manamaivana an'izay ahafahan'izy ireo miasa malalaka amin'ny fiariana sy ny fitadiavana mba hanana ny anjara masoandro amin'ity tany ity. Dia izay ihany koa no amporosiana hatrany ny filoha sy ny fitondram-panjakana mba handray an'izay fanapahan-kevitra izay ho any amin'ny mahasoa ny vahoaka hatrany noho imasoantsika sy ho tanterantsika ao anatin'ny fotoana izay mampity azy. Bary moa zany ianao zany avaiza moa monsieur le sénateur ty avy eto Iarivo dia lehibe tany Atsimo tany lehibe tany Atsimo any ary manana ampahany ihany koa avy eo Atsimo avy any Atsimo feno dia feno ny maha-malagasy mikabary misy ko tsy dia tena mikabary fa nomen'Andriamanitra ny fahasoavana ny aina tao anatin'izay hoe fanovozana ny fahendrena tahaka ny miserasera aminareo dia miaino andreo ray aman-dreny sy mijery ny fiarahamonina ihany koa satria tain'Andrianandrasana dia olona ny fiarahamonina. Dia raha hitanao mandehandeha eny dia ozy ren'ilay mpanosika varamby reny monsieur le sénat dia miarahaba izy. Ny olona ny mety ho sarotiny fa ny tenako tsy maninona satria malagasy mitovy amiko reny. Misaotra tompoko. Tomboasina hatrany tompoko. Ia tain'Andrianandrasana sénateur de Madagascar no novantsika teto tamin'ity androany ity amin'ny heriny mba hiniafa indray no atsoantsika mametraka ny mandram-peona sy mandram-pitafa tompoko avy izay tompoko lahy.